Nanome afatra ho an'ireo mpampiasa ny tambazotra tserasera Facebook ny filohampanjakana Mikael Randrianirina tamin'ny herinandro lasa teo manoloana ny fanalambaraka sy ny fanompana olona amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Misy lalàna mifehany io izy ary aoka mba ho atsainy izany lalàna izany araka ity vidéo izay nalaina tao amin'ny Real TV Madagasikara ity moa izany. Ny afatra faharoa dia te hanafatra ihany koa amin'ity resaka Facebook. Tena manome fahalalana zay zao. Tena manome fahalalana zay ny olona iresaka rehetra fa ty mifanala baraka sy mifanompo amin'ny Facebook kosa misy lalàna mifehany io. Misy lalàna mifehany io dia aoka mba ho ajaitsika zany lalàna mifehany Facebook zany mba hampifankatia antsika malagasy. Rehefa manaja an'io lalàna io ny antsika dia mifankatia ho azy fa tsy tokony ho any amin'ny Facebook ihany no mifanompo sy mifanala baraka. Namaly an'izany avy hatrany Kotlilay Maitsoambo izay efa fantatsika rehetra mpanaraka ny raharaham-pirenena moa ity olona ity. Voarainy ny afatry ny Colonel Mikael Randrianirina ary mazava hoy izy fa nitondra ny fomba fijeriny ihany koa anefa izy amin'ny maha Kotlilay Maitsoambo azy ary raha ho azy manokana dia tsy nahatsiaro nanompa ny Colonel Mikael Randrianirina izy. Ny Colonel Randrianirina hitako reko ary voaraiko ny lahateny nataonao tao amin'ny Real TV tamin'ny omaly. Voray le izy ary mazava fa tsy andefitra intsony ianao amin'ny fanompana sy ny fanalambaraka atao eto amin'ny tambazotra serasera. Raha za manoko anao zany za tsy nampisehatra Facebook. Raha za manokana dia tsy natsiaro hoe nanompo anao zany, tsy natsiaro zay zavatra zay. Efa misy ny fomba fanaoko ny miteny ratsy satria zay olona tsopo mazava fo franc zay amin'ny fiainana, zay tsy mahay mivavaka, zay tsy mahay andinina amin'ny baiboly fa rehefa tezitra zay dia miteny ratsy ary zay tsy nandahatra volam-bahoaka ary tsy mbola tsy nandainga amin'ny vahoaka na manodikodina ny ino moa zany ny afiaram-bahoaka. Ka raha za manokana dia miteny ratsy zay dia marina zay bordel de merde anteneniko ka tsy haiko raha raisinao fanompana zay fa arakaraka ny fomba fampiasana azy ihany io fa fiarovako ny mpanao Facebook rehetrrehetra be dia be ny teny hoe nanatitra vola amin'ny malety any avoloha izy moa ny karana hitany olona tany irje ina ny ataony any kofaly tsy haiko iza ny madamanao ny fitandrahana any helodrano any faritra atsimo fa ikoto tompoko mbola tsary namoaka dossier ninina teto amin'ny pejy raha za manokana. Tsy nijanona teo ny fanehoan-keviny fa araka ny voalazany dia niverina sahady ny fanaovana didy jadona sy ny fisamborana ny mpanao Facebook izay maneho hevitra amin'izao. Ary manoloana ny resaky ny filoha Mikael Randrianirina teo hoe misy lalàna mifehany io Facebook io. Misy lalàna mifehany io dia aoka mba ho ajaitsika zany lalàna mifehany Facebook zany dia manoloana ny voalazan'ny Colonel iny dia nitondra ohatra manokana mihitsy Kotlilay Maitsoambo mahakasika ny sazy miatra amin'ny resaka fanompana. Tena sosotra dia sosotra ihany koa moa izy manoloana ny efa tsy fahafahany nandeha taty Madagasikara intsony noho ny fandrahonana nataony Andry Rajoelina kanefa mbola mitohy ihany zany amin'izao fotoanany fanaovana izao. Tonga indray zany le fomba fanao ny fanagadrana mpanao Facebook, ny fisamborana mpanao Facebook menasy. Iverina fomba fanao didy jadona indray zany fisamborana. Fa anao milaza hoe iaran'ny lalàna ny ina moa zany fanompana Facebook dia tsy haiko na tokony hovana ny lalàna a Madagasikara na ahoana fa za zao dia nanompa olona tamin'ny Facebook taty Suisse dia nisy didim-panjakana matonga manompa dia ny zavatra ataon'le olona foana no mahatonga anao sain-daotra injure io mazava tsara. Décision tribunal ty 400 francs suisse 400 € no azo amin'izany 400 € fa tsisy fisamborana tongavana imonaty atao trano dia adoboka ny tanimora dia alefa ntsiafa satria nanao ina moa zany nanompa filoham-pirenena nanao ina moa zany diffamation
karaha nareo raha isambotra ny mpanao Facebook ndray da alefa ny tsy hafa de miverina mididy jadona taloha ka zay zavatra zay tena inao zany mamparary fo zay mamparary fo satria raha za zao 5 taona tsy nakany Madagasikara noho ny fandrahonana nataony Andry Rajoelina amin'ny fanaovana Facebook de zao anao tonga omena fahefana anao zao navela anao hitondra ny fanovana de isambotra ndray ny ataonao fanovana takina aminao nefa ny fahafanesorany laïcité no ataonao konokononao araka amin'ny FFKM nisy nangataka nga reo mpitolona reo voatifitra lacrymogène sy olona maty rehetra reo hoe ovany ny ataovy laïka ny isorany laïcité ny gasy de zay no mampiteny ratsy zay no mampanompy zay. Raha ny tena marina dia ny colonel Mikael Randrianirina no tena manompa olona hoy izy, manompa ny vahoaka malagasy, manompa ny olona nitolona farany teo ary manompa ny Gen Z. Manompa izy satria aika izy nifanaraka tamin'ny frantsay kanefa mody fanina sy mandaingy hoy ity mpisintona lakolosy ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ity ka noho izany dia normal raha hanompa ny olona ka. Navita nanome teny voalaza tao amin'ny soratra masina mihitsy aza moa i Koto namalinan'ity colonel Mikael Randrianirina ity. Diso lalana mihitsy ity mpitondry ity hoy izy ary tsisy mifanaraka amin'ny fanovana takin'ny olona ny zavatra ataony hatramin'izao ary ny farany dia mihaino Facebook loatra ny fitondram-panjakana malagasy, sahirana loatra amin'ny zavatra tenen'ny olona ao amin'ny Facebook ary nanome ohatra vitsivitsy mihitsy izy anehoana an'izany. Tsy fanajana ny zon'olombelona ny fanagadrana ny olona maneho ny heviny hoy Koto Lila Maitsoambo. Ny kanao amin'izao fotoana izao dia zao ianao nge ny manompa ny gasy ianao nge manompa ny Gen Z amin'ny zavatra ataonao amin'izao fotoana izao mitolona ny Gen Z natao zay fomba rehetraretra basy tafondro no ny aretan'ny Gen Z teo mitolona rehetraretra nidina andalambe daholo vaoka rehetra efa fantatra fa miandro gadra miandro fitifirana miandro ny inona moa zany lako ny ataon'ny zandarma fisambola setrarehetra zany ny aretan'ny gasy ndeha hanovana atao tonga ianao avy any isécuriser betsaka loatra fitifirana sécuriser de inona moa zany iny ianao fa de ok ianao nitondra le fanovana nefa zavatra tsapa amin'izao fotoana izao ka ianao mifanaraka tamin'ny frantsay hoe avelandeha Andry Rajoelina de frantsay mikarakara fametrananao eo amin'ny toerana ny zavatra nataonao hatramin'izao tsisy manaraka le fiovanany takina zay no mahatonga ny olona manompa zay no mahatonga ny olona manao manino ma zany lazainao fa diffamation fa ny zavatra tenen'ireo reny sûr fa vérifiable reny hoe nisy karaha natitra vola nisy an'izao matory ny tena de misy antony ka zavatra tokony ataonao raha ka tsy mariny reny de angatahanao hoe tonasa profo nareo fa magnino tsy manontany hoe tony mitandra profo amin'ny zavatra lazainareo fa nao tonga ny anagana rehetrrehetrao anangely izy ka le iza le fomba samy manompa fa le fomba fanao no tsy mitovy nareo tena manompa ary anatin'ny inona moa zany anatin'ny baiboly zany ao amin'ny Mateo 7:20 fa milaza fa loza oza niaviany ny fanafitohinana nareo no faute par rapport amin'ny Jesosy satria avy aminareo mahatonga anay manompa mahatonga anay mitabataba eto avy aminareo mahatonga anay tezitra de avy aminareo nareo no mahatonga ny fanafitohinana fa nareo tsy mametraka fanontaniana amin'ny tenanareo mihitsy mba ninona le gasy mitabataba sady zay nanantena de nanantena ny gasy ianao tonga teo ampiandry ine lavaroby ine baiboly ine isaky metsika tenin'Andriamanitra foana ampiasainao nanantena loatra ny olona ka raha vao matsiary tena vao vadiky ny olona jereo amin'ny Joba 4:7 andiny fa 3 zay milaza fa mba tsy anjakan'ny ratsy fanahy ary tsy voafandrika ny vahoaka jereo amin'ny Joba 4:7 milaza an'izay zavatra zay nanantena be ny olona zay sy tiavanao amin'ny lavaroby ho ianao mpiandry nefa zavatra fitakina tsisy nataonao nanyray fitakina fa any amin'ny tsizina any andehananao ny fitonana malagasy zany de mihaino Facebook loatra mijery Facebook loatra
Manarak'izay dia nahitsy dia nahitsy ny voalazany koto fa tsy lanim-bahoaka ny colonel Mikael Randrianirina ary tokony hanao izay zavatra nangatahany olona taminy izy fa tsy laozana mitarika ny vahoaka malagasy andeha hivavaka. Tsy izany nametrahana azy teo fa hanova rafitra sy fikarakarana fifidianana manaraka hoy koto. Noho izany dia tokony handiny tena ny filoha ankehitriny raha mahita hoe hopain'ny olona eny amin'ny tambazotra-tserasera. Fotoana zao sao dia ino moa zany mieritreritra hoe fotoana ny fanovana zao dia tsy le fanovana takina no ovana fa le mpitondra tokony ovany satria tsisy nifidy anao, tsy lanim-bahoaka zany ianao fa zavatra napetraka taminao ny zavatra nangatahany vahoaka ianao nitondra ny fanovana. Fa rehefa napetraka aminao ny fatokisan'ny vahoaka dia ataovy ny zavatra nangatahany olona fa tsy ny FFKM no ameno bana sy anao didy jadona amin'ny hoe tenena daholo ny gasy alalan'ny fomban-drazana, tenena daholo ny gasy tsy andeha ho any amin'ny ino moa zany any amin'ny dadarabe na andeha any amin'ny doany hogadraina daolodolodolo koa reny. Zay ny mission nampanaovana anao teo sa anao fiovana anova rafitra ny nametrahana anao teo zay ve anenjika zay tsy mpino kristiana rehetra zay nampanaovana ny mission nampanaovana teo ary fivavahana anao zany any fivavahanao atao zay mpiandra any esolo daholo zay devoly any fa ny mission nangatahany ny jainjaida aminao sy ny mpitolona dia ny fanovana rafitra sy organisation d'élection libre fa tsy ny olona indray ny menacé anao am'izao fotoana zao ianao tsy manao remise en cause hoe manino reo olo reo nitezitra. Nisy teo amin'ny arivo mahery teo no naneho hevitra nakasika an'iny valikafatry koto iny fa mizarazara kosa nefa ny hevitry ny olona manoloana an'izany. Ao ny mahita fa hoe nivadika le colonel ohatran'ireto olo reto hoy izy hoe ty fireneny ity dia efa voahozona tsy androson-tsony mandrakizay na hosoloana isan'andro ary izay filoha eo dia ny ataony teo aloha ihany no miverina raha tsiraka ny filoanahay sy ela fanapahana teto fa izy ary ny teny hoe foazo rehefa mandroso Madagasikara tsy avelan'ny frantsay androso eo zany fa tsy maintsy mitady fika izy andrebirebenan'io filoha io eto mahita azy afaka roto. Tena efa resy tanteraka ny tolona koto ny fomban-drazana malagasy tokony hampanjakaina eto fa tsy FFKM sy ny kristianina. Tena mivadiky i colonel. Tena vao mahay mirongatra ny kolokolo eo ambony ao hoe marina le hoe manatra volany amin'ny malety ary tena vola be vao mahavita toerana resiny lavitra ny fitondrany Rajoelina. Dia rehefa mahasamy teny ny olona dia mandeha ny fandrahonana samihafa moa ve tsy izay le fomba mifoza efa nanalana azy tsy mahagaga moa fa foza ny 10% nomeny fanavozana toerana. Ireo karana mpambotry firenen'ireo moa dia toa tsisy resaka fa zara aza misy Andravatomanga sy Rajoelina ny alavitrany andrirahirana ny tsy fisamborana ny eto an-toerana. Ny frantsay moa dia nomena laka ambotry any Madagasikara indray ary mbola patron ndao averina ny tolona fa tsy reny zany no miombon-kevitra amin'ny koto fa ao kosa nefa no mbola miaro an'izao fitondran'izao araka ty fanehoan-kevitra iray lava dia lava ty hoe conviction anao manokana no tsy te handre fivavahana ka aza tereny izy anaraka ny conviction anao. Raha ny teny anao izy hoe ianao koto lilay maitsoampy tsy maintsy mivavaka amin'izao fitondrako izao na manery anao amin'izany sy ny karazany dia marina ny anao. Faharoa nazava kosa ilay resaka opy izy tsy miteny hoe anagadra izay mahita fa lasa malalaka loatra hoy izy ka raha fanalam-baraka dia mety mahavoasazy. Tsy niteny izy hoe idina any am-ponja fa mety ho tahaka ny nasehonao iny hoe mahazo amande ianao ohatra. Ny etalaika ve izy efa niteny hoe hoesoriny nisy fanambarana direkta ve ono projet mety afaka atolotra zany fa oviana amin'ny tany ianao mahita constitution tsy par référendum. Olony Rajoelina miombon-kevitra hoe izay tsy milay sy nampime dia tokony esorina dia tonga dia lazao ny anarany izay hainao tsy fahadisoana ny choix politique fa ny action mampimeno tsy tafy dia takao any izay firongony. Raha ilaza ianao hoe député seni efa nisy taona kosa nanazava ny teniny fa aza lohamboto-bady hoe raha mivoaka hoy izy amin'ny fikranandoha dia izay tapaka eo ihany no atao hoe aiza sinona no atao ravana hovaina vaovao sy ny sisa. Tadidio fa ny team Sir Fidèle miseho behivavy ireo no nanaiky voalohany hoe arahana ny constitution ekena ny prime ministre na dia efa nahita aza ny mpitolona fa tsy izany no nandrasana dia nekena fotsiny aloha.
ekena mihitsy hoe tsy voafidy zalahy fa azonao an-tsaina tao anaty 10 minitra fotsiny ve hoe tsy nanao intervention zalahy dia ino ianao fa efa vita nanala an'ilay voatsetsiny ohatr'izay tsy nyvaliny. Dia avy eo moa narahany tamin'ny soratra majuscule be hoe tsy afa-po mihitsy sady tsy misy mandeha amin'izay faniriana rehetra ilay izao fandehan'izao fa ataoko hoe misy rehefa misy ny sehatra afaka nolorana hevitra dia alefa ao amin'izay. Ny fanehoan-kevitra manaraka dia toy izao: tsy nanondrolona manoka ny président fa elahy no mitony tena, izay mpanao ratsy ihany no mana hoy izy. Mahatsiarova tena fa elahy tena mpanompa sy mpiteny ratsy olona kanefa tsy mahatanty kritika mihitsy sady mpanitatra. Tsy izay ka ny elahy any Suisse ihany akory ny tsy maintsy ampiarina eto any Madagasikara. Azo atao hoe olona no manompa fa elahy, tsy izay tiany elahy akory ny tsy maintsy atao. Inona no mba vitany elahy ho an'ny firenena ankoatra ny vavabe mitatatata, tsy misy azo raisina mihitsy izay mba hevitra avoakany elahy satria mora enti-po sy misendondroatra. Tao kosa no nahita hoe diso fandraisany koto tamin'iny. Fa samy manana ny fandraisany azy tokoa tamin'iny resak'iny fa izay no mahakasika an'iny fanehoan-kevitry Koto Lila Maitsoambo iny. Mankasitraka anao ny hainao hatramin'ny farany an'ity vidéo ity, aza adino misabone amin'ny chaîne Roatelo sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.